Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Semana kuaniwa iradio manerantan lefeoni falantenani tundrato kiazava. Ity lehilahy anankiray ity dia zatra ny sotro toka teo amin'ny androm-piainany ka tsy afaka tamin'izany fahazarany ratsiny izany tsony. Voagadra ny fisotroa toka tanteraka izy ary dia hoy izy indray andro, raha misy olona mitana basy ka milaza amiko fa hodifiriny aho raha misotro ny toka eo amin'ny vera eny an-tanako, dia tsaroa fa mbola voasotroka ihany izany toka ao anaty vera izany. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, gadra mafy ny fahotana vokatry ny fahazaran-dratsy, ka tsy misy olombelona na iza mahatapaka izany. Fomba iray monja no ahafahana amin'izany gadra-pahotana izany, dia Jesosy irery ihany. Jesosy irery no afaka manapaka ny gadra izay mamatotra antsika. Tsaroa fa Jesosy irery no afaka namonjy ny Maria Magdalena tamin'ny demonia 7 izay nangeja azy. Ary io Jesosy io dia mbola tsy miova, omaly sy anio, fa mbola vonona hamonjy sy hanapaka ny gadranao. Tsy salasalana ny fomba izay azahoan'i Jesosy sy mamonjy ianao, fa izy mihitsy no efa niteny ao amin'ny Jaona 4:9 manao hoe, raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ny anjarantsika dia ny mankeo aminy sy ny mangataka azy hanafaka antsika. Amen. Funaina raswa kufaza malaina fartumuchani anjiza faiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Kafaliana indray no miarabana anao mpanaraka izao fandarana izao, koa dia mirary soa anao mandrakariva ary mirary koa na hitanao soa amin'ny alalan'izany fandarana izany. Ny namanao Lantoary Misajoely no mitafa aminao. Anio sika dia ijery indray ny antony mahatonga ny zatovo ho voasariky ny andram-piainana mety mahatohina ny hoaviny. Antony mahatonga ny zatovo ho voasariky ny andram-piainana mety mahatohina ny hoaviny. Maro ny zavatra mety mahavoasarika ny zatovo izay ao anatin'izay andram-piainana izay. Ny voalohany tiana ho resahana amin'izany dia hoe ny fitiavana andrakandrana. Efa nisy fotoana ihany ny resahana n'izany hoe fitiavana andrakandrana eo amin'ny zatovo izany, satria tsy mbola fahafantarany tsara ny momba ny tenany mahatonga izay. Tsy fantany tsara izany ny momba ny tenany ary mbola tsy ampy fahalalana sy fahafantarana ny zava-misy ety ivelana izy, ka izay no mahatonga izay andrakandrana izay. Tsy ampy ny atao hoe information, tsy ampy ny atao hoe formation izay azon'ireo zatovo ireo ka mahatonga azy anandrakandrana. Nefa matetika izay andrakandrana izay dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainana ary vokatra izay tsy fahafantarana momba ny teny izay mahatonga azy ireo ho voasarika amin'ireo andram-piainana ety ivelan'ireo. Ao anatin'izay ihany koa ny fitiavana mamantatra sy mahalala ary maharaka ny zava-baovao isan-karazany. Amin'ny mahazatovo azy dia miezaka manovy fahalalana
ombienombieny ary atraizatraiza ireny zatovy ireny mba amenony ny tsy feno teo aloha. Ary satria fiatanam-po izany seon-javatra zany dia tian'ireo zatovy ireo ny miavaka, ary tiany ihany koa hoe izy no miavaka sy lasa aloha ary maharaka vaovao mialoha an'ireo naman'ireo. Ka dia misy mihitsy ny fifaninanana eo amin'ny samy zatovo hoe izany lasa aloha, izany nafantatra ny zava-baovao mialoha. Voasarika izany satria zay mahazatovo ny zatovo, tia ny zavatra miseho, tia zava-baovao. Ka dia manao tsy ombe aloha mihitsy ny fiazaka zany amin'izay lafin-javatra izay. Ao ihany koa ny hoe mahavoasarika azy ao anatin'izay dia ny tontolo manabe azy. Rahantsika malala fa tsy ao atokantrano ihany no andraisan'ny zatovo na ny tanora ny fanabeazany, ary tsy any an-tsekoly ihany no andraisan'izany na ny anatina fikambanana ihany, fa na de eo amin'ny manodidina azy eo fotsiny aza dia efa andraisany fanabeazana. Arak'izany dia betsaka ny seho sy ny fihetsika izay mahasarika azy amin'ny alalan'ireo fanabeazana zay tsy hitany tao atokantrano, tsy hitany tanam-pianarana, fa hitany ety ivelany, ary avetrany izy dia mirotsaka ary mandray anjara sy mandray zay zavatra hitany ety ivelany. Satria nahoana? Satria tsy misy teritery eny, tsy misy olona manabedy eny, tsy misy olona mety hoe ho tezitra vokatra izay fanabeazana eny ivelany zay, fa avetrany de raisiny izany zavatra any. De eo zany misy ireo fialam-boly isan-karazany, lalao sy kilalao isan-karazany izay misy fanabeazana ao anatiny, de mora ho azy ny mandray azy, satria araky ny efa lazaina teo hoe tsy misy teritery, fa ohatrany hoe mandeha ho azy zany ny fandraisana izay. Tsy misy fanasaziana, tsy misy fibedesana, fa raisina ankalalahana fotsiny lay izy, dia tahiriziny any anatiny any. De iny zavatra voarainy iny no manabe azy, ary rehefa mibe ao anatin'izay izy de mihazatra. Misy lafiny tsara zay zavatra zay, ary misy lafiny rasainy ihany koa. De voalaza hoe amin'ny alalan'ny atodoha no ahafahana manapaka zay zavatra tsy ilainy, ary amin'ny alalan'ny atodoha ihany koa no ahafahany manao sivana zay zavatra ilainy ka ampiariny eo amin'ny fiainany. Ao ihany koa ny fanetana ny vondron'olo tsahala, izany hoe le vondron'olo tsara zany de hoe ny zatovo mitovitovy taona na mitovy firehana aminy. Io zany ao anatina fikambanana na gropina tanora dia misy fanetanana isan-karazany ao. Dia ao anatin'izay dia mihevitra ireo zatovo ireo fa rehefa misy fitaomana na fanetanana ataon'ny zatovo izay mitovitovy taona aminy sy miaraka aminy dia izay zavatra izay no iveriny fa mety ary tsara arahana. Ka na iza na ray aman-dreny na mpampianatra na mpanabe miteny azy dia matetika no tsy henony, fa lazainy fa mety io ataony io, satria io no mahakasika ny fiainany manokana, ary io no mampandroso azy. Zany hoe tsy mieritreritra ninina izy, fa zay zavatra lazainy namany, ny fitaomana ataon'ny namana dia heveriny fa lalam-piainana mety hampandroso sy ahitana vokatsoa eo amin'ny fiainana. Voasarika mora foana izy, satria nahoana? Satria olona mitovy aminy no mambosaka ilay hevitra na fotokevitra, dia mora andairany ireny zatovo ireny, indrindra rehefa zatovo tsy manana n'ilay atao hoe forte personnalité na hoe mijoro amin'ny maizin'ny tena, dia mora andairan'izay zavatra izay. Eo ihany koa ny fahafahana sy ny fahefana mety ho azony ateraky ny vola. Ombieny dia maro ny tanora resin'izay
fitomana arabola izay resan'izay fisarihana arabola izay ka eo amin'izay lafin-javatra izay misy ny atokon-jatovo mihevitra fa hoe manambola izy ka na tsy mianatra azy na tsy manovy fahalalana azy fa rehefa misy ny vola eo am-pelantanana dia mandeha ho azy avokoa ny zavatra rehetra dia izay no mahatonga ny zatovo sasatsasany izay voasarika any amin'ny fitadiavam-bola satria rehefa manam-bola dia afaka manao ny zavatra rehetra mora voasarika avy hatrany ka arak'ilay lazaina teo hoe tsy mahafantatra intsony ny hoe inona mivokadratsy na inona mivokatra tsara atirak'izay fiheverantena ho manam-bola izay dia manao zay tiana tao ka rehefa tojolana dia eo voavaka hoe ahoana no afahana mamaha ity olana ity ao ihany koa ny tsy fahafahana manavaka sy mandanjalanja avy hatrany ny mety ho vokadratsy na vokatra tsara avy amin'izay ataony efa niverimberina angam'izay zavatra izay fahamafisina satria vokatra ilay fonina atodo izay mbola tsy matotra amin'ny ampahany izay fonina atodo manoloana ny andrana zany mbola tsy matotra nefa io no singa manampy ny olombelona amin'ny fiheverana sy ny fandrefesana ny vokatra izay atao ka rehefa mbola tsy matotra sy tsy feno tsara zany io dia izay no mahatonga ny zatovo anaonao foana dia izay no mahatonga azy tsy afaka manao ny atao hoe analizy mbola tsy afaka manao famakafakana fa dia atao hoe mihinana ambolony fotsiny angamba na mandeha anjambany eo anatrehan'izay zavatra rehetrarehetra izay entanina ianao ray aman-dreny entanina ianao mpanabe sy mpampianatra satria fiainakoavina olona no resahana fiainakoavina tanora sy zatovo no resahana dia manentana anao ray aman-dreny manentana anao mpanabe mba anampy sy anome tantsoroka ireo zatovo ireo mba atonga azy andeha amin'ny lalana mahitsy sy lalana mahatonga azy ireo olombanina lalana mahatonga azy ireo hoe mahavita tena ary mahafantatra ny tenany amin'izay fotoan'izay dia ho zatovo anana amin'ny maizy azy izy ireo ho zatovo ilaina eo anivon'ny fiarahamonina ary ho zatovo ilaina eo anivon'ny firenena faiza miaina mampilamitsaina izay no azona tolotra tamin'ity anio dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray ny namanao latoanisa Joely lala amini layandro iray aonako amini tompo sode wadinoko avoko miala elo izay nandratra fo amizay andro izay hoitako indray mpitompo zay zay lay onjany fanantenana tsy hoay irery any ry namako ilay teny sofa ho anao indrindrako lay tokisy fanantena
kindray lay tompo izany taloanao namela elokay indreny afalina ahitany Jesosy fizany fijaliana nesoriny avoko indreny afalina ahitany Jesosy fizany fijaliana nesoriny avoko nesoriny avoko nesoriny avoko. AWR manolotra ho anao feo ny fonantenana namanao Stéphane Hazafian no mbola manolotra ny araba ho anao ao anatin'izao fandarana izao ary manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ilay sakaizantsika mba hifantoka amin'izay voalaza sy nampilazainy eto amin'ity fandarana ity. Androany dia ny lohateny hojerentsika dia hoe ny fidy ny orahalahinao sy anadanao Jesosy. Andriamanitra mahery hoy ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 5:5 raha miantso an Jesosy izy. Laza ny faminaniana ny amin'ny aterahany Jesosy sy ny anarany. Andriamanitra marina kosa hoy ny apôstôly Jaona raha amin'ny teniny momba an Jesosy izy ao amin'ny Jaona 1:5. Ankoatra ireo andininy ireo dia misy andininy maro afako ao amin'ny Baiboly milaza fa tena Andriamanitra tokoa Jesosy. Nahary izao rehetra izao izy, tompon'izao rehetra izao izy, ary manjaka amin'izao rehetra izao ihany koa. Saingy nohon'ny fitiavany ay sy anao, dia nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany omana mpitoviana amin'ny olona tahaka asy anao. Filipianina 4:7 no atiatsika izany. Ao amin'ny Baiboly amin'ny dikateny iombonana na diem eto Madagasikara dia ito izao no andikana io andininy vao avy novakitsika teo io. Izy hoe fa niendahany antsitrapo ny feombonany ka naka ny toetra amampomba mahampanompo izy. Ny fiombonany amin'Andriamanitra izany tonga nitovy tamin'ny olombelona ary niseho sy hita ho olombelona izy. Antsitrapo io ny teny novakitsika tao amin'ny dikateny diem teo. Antsitrapo no nanapahany hevitra ho tonga teto an-tany ka hitovy amin'ny olombelona. Tsy nisy antonjavatra hafa nanery azy ho tonga olombelona mitovy amiko sy aminao, afa-tsy tokana ihany dia ny fitiavany ay sy anao. Ary rehefa tonga olombelona izy dia tsy nahamenatra azy hoy ny mpanoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 2:9 ka ny tapany 2 tsy nahamenatra azy ny nanao antsika hoe rahalahy na koa hoe anadanao sy ny antso anao hoe anabaviny. Koa amin'izany dia natao tahaka antsika rahalahy sy anabaviny amin'ny zavatra rehetra izy. Hebreo 2 ihany ny andininy 17. Izany hoe tsy tonga fotsiny ho tahaka ny olombelona izy satria mba te ho tahaka asy ianao, fa tonga izy mba hiaina ny fiainana izay hiainanao. Tonga ampiseho fa na dia mafy aza ny fiainana hiainanao dia mbola misy
ny fiainana milamina ao anatin'ny fiadanam-po sy tsara kalitao azo antenainy. Na dia mafy aza ny miatrika sy miady amin'ny fakapanahy dia nasehoan Jesosy fa azo atao ny tsy ho lavo amin'ny fanaovan-dratsy. Na dia mangidy tokoa aza izany hoe avadiky ny sakaiza sy ampangaina amin'ny zavatra tsy nataony tena dia mbola azo atao ny mitia sy mivavaka ho an'ny fahavalo. Ary na dia mamaky ny fo aza sy mampitomany izany hoe mamoy avatiana dia mbola misy fiainana mandrakizay azo antenaina fa tsy mifarantanteraka hatreo akory ny fiainana maha-olombelona. Hoy Jesosy eo amin'ny Salamo 2:20. Raha mamaritra amin'ny teny foy izany antony nahatongava ny olombelona mitovy amiko sy aminao izany izy manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Ny anaran'Andriamanitra izay fitiavana arak'izay voalaza ao amin'ny Jaonina 1:4-5. Fa Andriamanitra dia fitiavana sy famindrapo, fiantrana, faharipo ary fahamarinana. Anaran'Andriamanitra avokoa izany. Ireo kosa indray dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Eksodosy 7:7 sy ny Eksodosy 4:7. Averina indray, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra famindrapo, miantra, maharipo ary be fahamarinana. Ny ampiseho fa Andriamanitra ray dia tia tsika arak'izay voalaza ao amin'ny Jaonina 5:7 manao hoe fa ny ray dia tia anareo. Amin'ny Baiboly diemy izy nadika teny iombolana dia lazainy hoe eny fahatra-piti anareo ny ray. Noho izany dia natao olombelona vainga-pitiavana hita maso sy azo tsapahitanana Jesosy ho vavolombelon'ny fiaina mpitiavana sy fahamarinana eo anivon'ny fiainana feno faharatsiana izay iainantsika. Ary efa tamin'ny faraparan'ny fiainany teto an-tany dia sainy laza Jesosy hoe naseko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Izany hoe ilay anarany fitiavana, mamindra fo, miantra, marina, maharipo, be famindrapo. Ireo no nasehon Jesosy tamin'ny olona ny arabelona taminy. Amin'ny dika teny dia izy mantsy ilay nitononoko faranteo dia hoe ny anaranao dia nampahafantariko ireo olona navahanao tamin'izao tontolo izao sy nomenao ho ahy. Io fiainam-pitiavana ny any an Jesosy io izay nampiseho ny toetra n'Andriamanitra ihany koa. Fiainam-pitiavana nandraisany asy ianao ho rahalahy sy anabavy dia tsy mba manavakavaka fa mahatratra ny olona rehetra ka nahatonga azy ilaza hoe izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ilay rahalahy kely indrindra eto dia izay mahantro eo amin'ny fiarahamonina, izay atao anjorom-bala mandrakariva, tsy mba manana anjara fitenenana. Reny rahalahin Jesosy kely indrindra. Koa satria niraisin Jesosy ho rahalahiny sy anabaviny ianao dia manaiky izy fa izay rehetra ataon'ny olona aminao dia miatra aminy koa, na ratsy izany na ny tsara. Azadiny nary fa nataon'Andriamanitra ray ho rahalahintsika amin'ny zavatra rehetra mahazo sy iainantsika Jesosy. Alohan'ny amaranana dia te hivavaka iaraka aminao indray aho. Manasanao ary anondrika ny lohanao. Ray tsara, misaotra ny nanomezanao an Jesosy ho rahalahiko sy anadahy eto amin'ity izao fiainana ity izao. Mahatsiaro fa tombontsoa lehibe tokoa izany. Ary dia tehirizo ao anatin'izany rivotra izany izahay tompo fa manana an Jesosy ho rahalahinay. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao.
amen. Heritage Singers. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. Plenty of food on the table, no need to economize there. You know there's all you can hold, and more besides, and the storehouse will never be bare. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. You are listening to Adventist World Radio. Well, if you're lonely and looking for friendship, and you're lost but you want to be found, well, there's plenty of room in the family of God, and plenty of love to go round. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. Plenty of room in the family, room for the young and the old. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. Plenty of happiness, plenty of love, plenty of room in the fold. AWR. Téléphone 033 37 106 13. 034 06 797 62. Asa sy tontolo fiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Fandaharana voakarin-radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady. Iarahanao amin'ny Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-boajanahary. Miaraba sy manasanao indray ary anaraka ny toin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Fambolena tongolo gasy, arahana tsara ny kalandre mpambolena, satria moa volo mamody ny tongolo gasy dia 3 andro aorian'ny fenomanana no fotoana fambolena azy. Ferovana ny voly amin'ny aretina sy ny bibikely no antony anarahana izay kalandre mpambolena izay, sady mahatsara ny vokatra. Ankoatr'izay ary, raha sanatria misy aretina na bibikely manafika ny voly, inona no atao? Ramatora Zoelosoa ny Irina Honoré ihany mbola hitondra ny torohevitra mahasoa antsika mahakasika izany. Inona indray ary tompoko no atao amin'ny bibikely na ny aretina mety manimba ny volo tongolo gasy? Ny reny be mpangaraka aloha dia tia azy mihitsy, dia mba ho fiarovana ny reny be mpangaraka sakivy le any ambanin'ny tany reny zany, dia tsara zany tsika manaraka n'ilay fepetra hoe asiana ranomena mifangaro ranombary alohan'ny ambolena azy, dia tsy andairan'ny reny be mpangaraka sy ny sakivy zany izy. Dia eo amin'ny resaka
bibikely amin'ny raviny ray zany a dia ny ranotsakay moa zany a na ny ranona tongolo gasy ihany koa izy ihany zany dia efa fiarovana ho azy ihany koa izy. ia le izy tompoko misy hoe le fomba fiarovana zany efa nilazainao teo ary raha ohatra ka efa tratry ny aretina tanteraka le tongolo gasy dia inona ny tokony atao? Raha tratry ny aretina tanteraka izy dia mampiasa n'ireny torohevitra efa nataoko reny ihany a fa atao isaky ny 4 andro na 5 andro zany ny famafazana amin'ny fanafody. Azonao ampatsivona kely inavy moa le fanafody? Ny fanafody voalohany indrindra aloha dia ny fanaovana ranona tainomby vavy milona. Ka rehefa vitantsika ny manaraka an'io le mamafy an'io isa-tapa-bolana dia mba ho kelikely koa zany ny aretina na ny bibikely mahazo ny volontsika. Dia rehefa avy eo manao rano tainomby zany asiana rano taretra na asiana rano davenina. Ireo zany ny fanafody ataontsika amin'ny tongolo gasy. Eny ary rehefa voarakitsika daholo ary ny fepetra rehetra mikasika ny fambolena ny tongolo gasy manahoana indray tompoko ny fiotazana sy ny vokatra azo? Rehefa manompo mavo ny ravina eo amin'ny 400 andro na hatramin'ny 500 andro taorian'ny fambolena dia efa tsara izay ny fiotazana. Ongotana amin'ny tanana fa tsy adina amin'ny angady kely akoriny. Tondrahana aloha zany alohan'ny anongotantsika azy mba hamora n'ilay fiongotana dia aifika ny tany. Dia avela eo amin'ny toerana nanongotantsika azy eo izy ao anatin'ny 2 andro ka hatramin'ny 2 andro vao entina miakatra eny an-tanàna. Avela zany hiakely eo amin'ny toerana eo izy aloha izay vao entintsika miakatra. Dia ny vokatra tokony ho azo eo amin'ny tany 2 ara zany dia mahatratra eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 100 kilao. Izy zany dia tena azahoana betsaka mihitsy. Misy anto manokana ve tompoko le famelana azy hoe hijanona eo amin'le toerana nametrahana azy eny an-tsaha iny izay vao entina miakatra eny an-tanàna? Misy antony betsaka mihitsy satria avela izy zany hakaina tsara eo aloha. Satria miankina amin'izay ny mahatonga azy hoe aharitra eo amin'ny fitehirizana azy. Satria raha vao azonao eo izy dia tonga dia giazanao anaty sobika na anaty gony dia lasa tonga dia ohatra ny voateritery be zany fa vela izy aloha hakaina tsara zany izay vao entina miakatra. Dia ny tongolo gasy dia voly betsaka zany ny vokatra azo rehefa manaraka an'ilay fepetra. Misy torohevitra ve tompoko azonao omena hoe amin'ny fomba fitehirizana ny tongolo gasy? Ny tongolo gasy zany dia amainina tsara amin'ny 1 andro izy aloha dia atao ampehezana. Izay no mahatonga n'ireny tongolo gasy ireny hitana tsika eny an-tsena eny hoe mirandrana zany ny hamarotana anazy. Dia atao amin'ny toerana maina tsy misy hamandona dia antona tsara amin'ny talatalana. Izy zany tsy azo apetraka amin'ny tombona amin'ny tany fa antona ny fitehirizana anazy. Dia miena ny lanjany mandritra ny fitehirizana. Fa ny tongolo gasy izay tsy nasiana fanafody simika dia azo tehirizina mandava-taona. Ary mora fantatra be mihitsy zany ny tongolo gasy nisy produit simika sy ny tongolo gasy izay tsy nisy produit simika fa ny tongolo gasy izay tsy nandalo fanafody simika zany dia hita hoe kely fotsiny zany ny fiainany amin'ny lanjany ohatra hoe afaka herintaona iny azo tehirizina mandava-taona mihitsy izy zany ao anatin'ny herintaona zany ianao dia afaka mitahiry azy ao an-trano. Dia hita hoe kely ny elanelany lanja ho an'ny tongolo gasy izay tsy nandalo fanafody simika sy ny nandalo. Ary ny tongolo gasy izay nitsaboana tamin'ny fanafody simika zany rehefa afaka 4 bolana na 5 volana fotsiny dia efa lasa pokaty. Izay zany mahatonga le tongolo gasy eny an-tsena ireny indraindray pokatiny ao anatiny ohatra ny misy simba. Izay mihitsy. Vokatra fampiasana le vokatra ny fampiasana fanafody na vokatra ilay fanongotana azy teny an-tsako. Koatra efa niresahana teo misy hafatra ve tompoko na zavatra hafa tianao ampitaina amin'ny mpiainontsika? Ny zavatra tiako ampitaina zany dia ny fepetra n'ilay fambolena zany tsara raha tsika tsara foana raha fa tia azo vokatra tsara tsika sy tia azo tombontsoa koa zany tsika eo amin'ny fomba fampiasana azy. Ny voly zany
atsika izay manao fambolena le mampivady voly dia raha ny tany volena tongolo gasy dia tsy dia andairan'ny aretina sy ny bibikely loatra. Izay no mahatsara ny tongolo gasy zany volena nelanelany voly. Ohatra zao hoe tongolo gasy sy radisy frezy ampiarahanao dia sady mahafinaritra be mijery azy ny volonao hita hoe salama maintso mandavana tsara be ny fijery azy eny an-tsaha. dia mahasotoizany mamboly dia manao fampiarana. ry taon-tsaha sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azombokatra tsara sy betsaka ny fanarana an'ireo toromarika manara-penitra koa ampiaro avy hatrany zany. oranoro hijanona ty aminay ho nitodikely zanakareo fa tsy ody anaraka anareo tsoniko. hitako tamana mihitsy ny anao lahy nefa vo ny ainga tany an-tanàna anie izay mianaka dia hoe ody ainga antsika sineny fa malahelo any dada. Tena zaza saina mihitsy any izy iny marantsaina mihitsy ny zaza iny ka. Finona indray ny mbola nampiresahany anao tato natso ny manokana mihitsy aho nasai ny laza aminao hoe fa hipetraka ty aminay izy dia mba karakaraina hony ny akanjony rehetra sady mampimeo iny zaza iny no ary nakaiza mony dala teo ny tsena interiam-ba havady ange zay sy laly dia lasa niaraka any izy mianaka fa atao hoe natsony bebe zafy vetivety ny lala. Zavy etrany dia nody nitondra ny reto legioma sy mangazonareo retoko. Iedrey misaotra betsaka ary bavy mivesatra ny reto isy vidy mako reto legioma reto rehefa kelikely eoko. Tsy mahagaga mihitsy ry dany raha betsaka mipaka ny vokatra reo fa hony tsara ho ahy azo ny rehetra tao nge zao raha nabavy eny tena nitapy mibava mihitsy aho nahita amin'ny firoborobony sy ny fahatsarany vokatra tongolo gasinareo any an-tsahany ary le izy ampiarahanareo amin'ny voly radisy frezy sala mizaridaina amboninkazo mihitsy mijery azy sady azo hoanina no mahasondrina ny maso dia oka fotsiny re fa efa nazavay lala tamiko aloha fa tsara mihitsy ny fanaovana vadim-boly amin'ny radis ny frezy rehefa mamboly tongolo gasy dia tsy dia anday raha ny bibikely sy ny aretina loatra ny zavatra hitany masoko aloha dia manambaran'izany mihitsy fa ahoana sy ahoana tokoa morodany ny tena fiarovanareo an'ireo voly tongolo gasy ireo mba tsy hotratry ny bibikely na ny aretina arakaraky ny aretina sy ny bibikely tiana rovana ny voly ranoro mba omeo ohatra kely aho eridany raha reny be mpangaraka zao na sakivy ambanin'ny tany no hitanao fa mpanimba ny fambolena dia aleo soroana dia ny meloha toy izay mitsabo. Tena marina mihitsy aloha izany dia ahoana tsara moa le fomba fiarovana n'le voly zany raha izay mamerina ndroa manantitrantitra ranona tsotra dia tsotra ka asiana ranomena fangary amin'ny ranombary ny masomboly melohan'ny ambolena azy mba tsy hoan'ny renireny be mpangaraka sy ny sakivy ambanin'ny tany reny zay dia zay tokoa le nyresahany ramatoa teknisianina tamin'ny herinandro tany ahoana moa ny fatrany ranomena roa sotro afangaro amin'ny ranombary na afangaro amin'ny ranona taretra arakarak'izay ilaina azy re ranoro zay tokoa re arakarak'izay ilana azy nisan'ny taretra zay ary nilaza ihany koa nge ramatoa teknisianina amin'ny ilana ny fampiasana ny ranona sakaina ny ranona tongolo gasy ho fierovana ny voly marazany matadidy tsara mihitsy ranoroka azo ampiasaina tsara reo ary tena mety mba hiarovana ny voly anisan'izany ny tongolo gasy iarovana ny voly amin'ny
amfanafia amin'ny bibikely mameliny raviny re raha noro a tondramerina sy ny vitsika zay tokoa le izy fa aloha ihany aloha anytanytaniako vitanao ihany fa efa verivery tadidy ihany a ahoana moa le fatrany tongolo gasy voatoto na sakay pilomaina voatoto roa sotro dia io a no afangaro amin'ny rano 10 litatra dia ny rano io zany a no afaka miaro ny voly mazava tongolo gasy voatoto na sakay pilomaina voatoto roa sotro afangaro amin'ny rano 10 litatra zay tena voaraka reo tsara mihitsy ny fepetra rehetra amin'ity fambolena tongolo gasy tiridany a tsy mahagaga raha arak'izay ihany koa ny atsaran'ny vokatra sy ny abetsaky ny vokatra azonareo fa ono ary tany raha sanatria moa ka tratry ny aretina ny volo tongolo gasy dia le ranona tainombo vavy ny fanafody ampiasaina zay dia zay tokoa ranoro a ranona tainombo vavy a afafy isaky ny herinandro rehefa tena mamely zany ny aretina fa afafy isaky ny tapabolana kosa izy a raha atao fanafody fiarovana mba hakelikely ny aretina sy ny bibikely mpanimba ny voly marina zay ranona tsaroko sara kosa ny fatrany aitsio aradiso tainombo vavy voatoto 12 kapoka zaika dia alona amin'ny rano 10 litatra mandritry ny 12 andro a tsy zay le izy zay mihitsy dia tsy maintsy arona isaky ny 2 andro kosa dia ampifangarona amin'ny ravinatarehetra zany hoe ravinatarehetra eo amin'ny 5 lehibe eo zany voatoto io a afangaro amin'iny zany le ranona tainomby efa vita zany le fandomana n'le ranona tainombo zay vo alefa ty taretra ty zay mihitsy ranoro a ary ohatra ny laza ihany koa izy amin'le hoe azo ampiasaina koa ny lavenina raha toa ka tsy misy taretra ao zay mihitsy azo ampiasaina ihany koa ny lavenina afangaro amin'ny ranona tainomby fa saingy zao a afafy le lavenina marina zay raha nada ito le fanafody ny tenentsika ito zany ty ranona tainombo vavy ty a miaro ny voly amin'le aretina mandavenina mamelon'ny tongolo gasy tsy zany zay dia zay tokoa ranoro a mety dia mety ho antsika tatsaha mihitsy reny fanafody sy torohevitra omen'ny teknisianiny reny sady tsy mandany vola be nefa mandaitra tsara tena misaotra ranjandry fa nahazo toro lalana tsara dia mbola mahavanona be hatranonareo nareo koa toraka izany ranoro a saotra tsy fa hiakatra moa zao ny volo tongolo gasinareo mbola oelaoela kely ihany ka rovina vo tonga ny hoe 70 andro ka hatramin'ny 50 andro tao rin'ny famboleny aro maso tsara fotsiny rea rehefa hitanao hoe manompo mavo ny raviny ao anatin'ny 70 andro ka hatramin'ny 50 andro dia efa mety ho tazana zay ny tongolo gasy edre tsy hitanao izy ihany fa isaina miaraka amin'ny kalandrie mihitsika ianao ve ahoany fa zao ranoro tondray tsara aloha ny tongolo gasy melohan'ny anongotana azy amin'ny tanana tanana ny anongotana ny tongolo gasy fa tsy hoe amin'ny angady amin'ny tanana ho a iendre dia aifika ny tany avy eo dia avela iah eo amin'ny toerana nanongotana azy aloha ny tongolo gasy mandritra ny ray hatramin'ny 2 andro zay vo entina any an-tanàna tokoa moa zany izy io fa inona tokory dany ny antony amelana azy ray na 2 andro eny an-tsaha eny melohan'ny itondrana azy any an-tanàna tena miankina dia miankina amin'izay mihitsy ranoro a ny mampaharitra amin'ny fomba fitehirizana ny tongolo gasy misaotra anao nanazava fa ahoana tsara tokoa moa le fomba fitehirizana azy amainina tsara aminainandro izy aloha ho maina tsara dia fihezina avy eo a tehirizina amin'ny toerana maina tsisy amandona mihitsy dia antona fa tsy apetraka amin'ny tany mazava tsaroko iny
fa inona tokoa moa no mahatonga ny reny tongolo gasy ho lasa pokaty reny fa tena faty antoka be rahatratra ny reny a? Mety vokatry ny fanongotana azy teny atsa tsy araky ny tokony ho izy ny mahatonga an'izany raha noro a. Nizay ary tsy nanaraka ny fepetra fanongotana azy zany? Ie, na ihany koa fanafody simika no nampiasaina taminy dia afaka 5 hatramin'ny fahenimbolana nitehirizana azy le tongolo gasy dia lasa pokaty. Loha zany fa raha zany n'izy ny volo tongolo gasy tsy misy fanafody simika zany tena azo tehirizina tsara mandavataona sady kely fotsiny fihenana rehefa maina be ny tombontso azo hoe tsy andany vola amin'ny fanafody simika sy ny zezika simika fa tsika efa manana ny reny ady gasy reny dia efa mety. Mazava tsara ny fepetrarana amin'ny fambolena tongolo gasy ry-dany a, fampiarana sisa ny ataon'ny tsirairay fa misaotra indrindra re. Oay, izy mianaka angambozay ka. Na le olona hakan'ireo legioma nareo ko andraso aloha jereko. Aleo re jereko e. Oay, fa misy inony e? Adiniko fa mba jereko kely aloha le ronono nandrahoako ao an-dakozia eo sao mangotraka e. Ka tsy efa horitra ve zany ry-dany a? Marine e, raha tsy teto azy zany dia iza ny vonjendra-dany voalohany? Ny ronono mandroatra sa ny olona mandona ao ambaravarana sa? Tsy salakatapaka eo raha noro fandana aloha ny ronono jerena fa ianao kotsy. Dia entanina ianao anao fanandramana sady sakafo mahasoa no fidiram-bola tsara ny tongolo gasy. Dia manome fotoana antsika rehetra indray amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Ny namanao fanjaniaina na natotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana niaraka tamin'ny Aritiana, ny andraikitra ny lafin'ny teknika. Tompon'andraikitra Eliandre Mitansoa, velomadoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Dia fifaliana ho an'ny mpiaramianatra aminao Eliandre Mitansoa ny miona aminao indray amin'ny alalan'ity onjapeon'ny radio advantista iraisam-pirenena ity na ny AWR. Mitoy ny fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mifantoka betsaka amin'ilay Andriamanitra namorona sy ny voary rehetra izay ny foronony ny lesitsika. Tany tonga lafatra no foronon'Andriamanitra teto amin'ity tany ity talohany nidirany fahotana na ny marina kokoa talohany naniketsika olombelona ny hampiditra ny fahotana teto amin'ity tany ity ary nitondra ny olana sy ny fahasimbana rehetra hitantsika amin'izao fotoana izao. Na eo amin'ny fiainany zanak'olombelona na eo amin'ny fiainan'ny zavaboary na ny tontolo iainana izany. Mahatsara antsika ny mahatsiaro fa Andriamanitra no namorona izy rehetra izao ary namorona antsika ihany koa. Ary mihoatra noho izany ny mamerimberina mandrakariva fa tsara dia tsara tonga lafatra tsy nisy kianina lay voary avy eo ampelantanan'Andriamanitra. Tena nahafaly an'Andriamanitra ny fahatsarany ny zavaboary izay no ariany raha teo. Izao ny voalaza amin'ny Genesis 1:1-3.
boky voalohany ao anatin'ny baiboly ao genesisy toko voalohany andiny faraky amin'ny telopolo hitan'andriamanitra zay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany andriamanitra mihitsy no mahita fa tsara indrindra izany sady tsara tare no mitondra soa ho an'ny rehetra ny tany namboarin'andriamanitra ho antsika olombelona feno aina feno loko isan-karazany zany ary feno zavatra rehetra ny ilaina mba hivelarany fiainana rehefa vonina niny zavatra rehetra zay noforonon'andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitenenana monja dia namorona antsika olombelona indray izy azo lazaina zany fa namatambonina mihitsy ny olombelona nataon'andriamanitra vonina tsara avokoa ny zavatra rehetra vo namorona antsika izy tsy magaga raha ny teny andriamanitra isaky ny fiafaran'ny andro tsirairay hoe indro tsara indrindra izany ny sainany amin'ny hatsarany zavatra rehetra nataony izy ary tamin'ny andro fahafito dia izao ny voalaza ao amin'ny genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo genesisy toko faharoa ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia vita ny lanitra sy ny tany sy izy rehetra ao aminy ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony ary andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaharan'andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny foronony tamin'ny nanaovany azy zany aneny tena anisan'ny mahazava-dehibe ny fahatserovana ny andro fahafito hoe ary asain'andriamanitra matsiaro an'izany isika satria isan-kerinandro zany sika rehefa matsiaro an'izany dia mankalaza ny fitsingerenany fotoana izay namoronan'andriamanitra atsika ary natonga an'andriamanitra ny teny hoe matsiarova ny andro sabata hanamasina azy henemana no anaovanao ny asa mandrarahanao rehetra fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito tsy pio mazava tsara koa anefa ao anatin'ity didin'andriamanitra ity izay voarakitra ao amin'ny Exodosy toko 20 fa tsy ny fahatserovana ny andro fahafito nataon'andriamanitra hitsara antsika miaraka amin'ny any no voarakitra ao anatin'izany didy fa efatra izany fa tafiditra ao anatin'izany didy izany koa no hoe henemana no iasanao hanaovanao ny raharahanao rehetra zany hoe ao anatin'ny didin'andriamanitra ao anatin'io didy fa efatra eo koa zany a ny hiasantsika tahaka azy izay ny asa isan'andro tsy misy dika n'ilay fitsaharana amin'ny andro fahafito raha tsy miasa koa sika mandritra ny eninandro ka zadino zay samy didin'andriamanitra na ny fiasana mandritra ny eninandro na ny fitsarana amin'ny andro fahafito asa rehefa miasa isika isan'andro ary mifarana ny andro dia afaka miteny takan'andriamanitra koa ve isika hoe tsara ny zavatra nataoko androany satria raha jerenao dia miverimberina ny fitenenan'andriamanitra manao hoe indro tsara indrindra izany indro tsara izany isan'andro rehefa avy namorona izao tontolo izao izy rehefa mifarana ny asany isan'andro dia miteny izy hoe indro tsara indrindra izany ao amin'ny genesisy toko voalohany 14 ahitantsika an'izany 10 ary ny 130 dia ahitantsika an'izany avokoa miverimberina isan'andro ny fitenenan'andriamanitra fa tsara ny asa izay nataony ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra dia manezaka isika eo ambany fahasoavan'andriamanitra mba ho tahaka an'izany koa ny asa ataontsika isan'andro mba ho afaka miteny koa hoe tena tsara ny asa nataoko androany ary noho ny fahasoavan'andriamanitra izany dia sotra n'andriamanitra isika hatrany hatrany taorinan'ny nanontany olombelona no nanoratana io baiboly eo ampelantanantsika io kanefa raha mamaky ny ao anatiny ao ianao dia hita fitanisana ny hatsarany ny zavaboary izay no arian'andriamanitra santionany amin'izany ohatra izay voalaza ao amin'ny joba toko 7 joba toko 7 hatrany amin'ny toko faraky amby efapolo joba toko 7 ka hatrany amin'ny toko faraky amby efapolo anisan'izany keo zay voalaza manokana ao amin'ny salamo 7 salamo 7 ary sika vakina milamina izany tokony ho tsarovantsika fa tsy fanehoana an'izao tontolo izao
tany namoronana azy tany ampendoana sy talohan'ny idiran'ny fahotana akory izay voasoratra amin'ireo toko ireo fa nisoratana mivanim-potoana ankehitriny zany izay milaza amintsika fa na dia efa simba ny fahotana zany zavaboary dia mbola ahitana ny mahaasa tanan'Andriamanitra azy hatrany izy ireny. Jesosy ohatra dia nampianatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny ohatra no raisy ny mivantana avy tamin'ny zavaboary ao amin'ny Matthieu 5:4 sy ny manaraka. Andenka vakitsika Matthieu 5:4 tsy njovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any tsopotra ireny ary ny rainareo izay any an-danitra mamelo azy moa tsy mihoatra lavitra noho ireny fa ianareo. Dia dingantsika raisika ny 9:30 raha niahatra ny antsaha izay ihany anio ka atsipy ao am-patana raha-pitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka avay ianareo ry kely finoana dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotronay na inona no tafianay fa zandrehetra izany dia ka tsy hanjentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo zandrehetra izany. Mbola misy lesona azo raisina tsara avy amin'ny fiainany zavaboary sy ny fiahin'Andriamanitra ny zavaboary na dia fa simba ny fahotana izay zany. Izay voalaza teo izay mivakitsika teo dia ohatra anankiray izay mampianatra antsika atoky an'Andriamanitra ankasitraka ireo fanomezana tsotra izay tokony hameny fifaliana ny fiainantsika. Raha manokatra ny masonao ianao mijery ny akantony zavaboary manodidina anao dia ho hitanao fa tena nandray fanomezana mahafinaritra avy amin'ny mpamorona antsika isika ary tokony hahitan'izany mihitsy ary hideran'Andriamanitra vokatra izany. Na dia ho anivon'ny fitsapana maro aza dia tokony haneo fankasitrahana sy fisaorana ary fanolorantena feno fanetretena amin'ilay nanolotra n'izany ho antsika isika amin'ny fotoana rehetra. Inoantsika mahazanak'Andriamanitra antsika fa Andriamanitra nanao antsika sy namonjy antsika. Miandry ny fiaviany indray isika merina milao ny zavatra rehetra izay simba ny fahotana eto amin'ity tany ity. Kanefa eo am-piandrasana dia tokony ho tahaka antsika ny lanjany hatsara-tare sy ny fifaliana ary ny zavatra tsara rehetra mbola hitantsika. Ary izany hatsarana mbola hita eo amin'ny zavaboary izany na dia efa simba aza dia ampy hatakaratsika an-tsaina fa tena tsara dia tsara tokoa ity tany ity fony mbola nivoaka avy eo ampelantanan'Andriamanitra. Ary maniry mafy an'izany isika mba hahitan'izany indray amin'ny fotoana izay hamerenan'Andriamanitra amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Misento venao indraindray milaza hoe raha mba niaina tany Edena mantsy aho sao tsy ho ela dia ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ary anisan'izany ilay Edena fa izay. Ka raha mifikitra tsara amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao ataonao sakaizanao manokana amin'ny fotoana rehetra izy dia anisan'izay ahitan'izany ianao hiaina amin'izany ianao ka dia matoky aho no ny fahasoavan'Andriamanitra fa hiaraka handova ny fiainana mandrakizay isika ary ahita zany Edena vaovao izany indray. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka maimaimpoana ny fandaharana anaranao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.